Tranga ampiarahamonina ateny amin'ny akamasoa tao Antananarivo renivohitra tao. Nidoboka amponja eny Tsiafahy ilay renim-pianakaviana izay nahafaty ny zanany vavy 9 taona. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Nitonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba sika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tirako mitondra androany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ilay savorovoro teny Akamasoa ny tena iopanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andaholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Vaovao malaza tany ivelan'ny tany teo amin'ny Maroka sy ny Espagne. Olona anarivony tanora Marokanina ny ankamaroan'izany no nilimano niditrankeriny tao amin'ny sisitany Espagnola tao Ceuta tamin'ny andro ny alatsinainy 3 Jolay 2024 lasa teo iny. Nangataka ny gouvernemanta foibe Espagnol ny tompon'andraikitra tao amin'ny Ceuta mba hanambara hamehana nasionaly sy handefa ny tafika hiatrika ity fidiran'olona marobe ao amin'ny tanin'izy ireo ity. Marina fa efa 30 zao ireo mpifindramonina no maty nilomano teo amin'io faridranomasina io hatramin'ny volana Janoary 2024. Matetika eo Finidek, commune iray ao Maroc, ireo mpifindramonina no miainga milomano mihazo ny sistan'ny Ceuta amin'ny halavirana 3 hatramin'ny 10 km eo. Midika izany fa tena mifindраmonina isanandro ireo vahoaka avy ao amin'izay faritran'ny Maroc makany Espagne izay. Eny tsy mena tsinoma io satria tsy voazao nahitana isika afrikanina no mifindраmonina makany firenenkafa izay miditra tsokosoko zay tahaka ny misy ao Madagasikara izay marobe ireo mifindраmonina mifindra tsokosoko makany amin'ny nosy Mayotte noho ny fitedavana ravinahitra sy ny nofinofy mba te hanana fiainana ho avy mamiratra izay no antony mahatonga an'izany rehetra izany. Fiarovan'ny mpanjifa indray vary nafarana 720 kitapo no nigiazana teny Ankadindravola. Nisy orinasa voalaza fa namerina nanjaitra anaty gony vary efa simba teny Ankadindravola. Nidina vetrany teny toerana ireo mpanaramaso avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana na ny MICCC tamin'ny andro ny alakamisy lasa teo iny. Raha nahita tamin'ny tambazotra sosialy sy ny tranga mampiahiahy. Nisy nifakanana singa tamin'ireo vary ireo izay natao fitiliana teny amin'ny laboratoire ACSKDA. Ankoatr'izay no mina taratasy fampiantsona ho tonga any amin'ny bureau mpanjakana ny tompony orinasa mba hanoizana ny fanadihadiana ary teo ampiandrasana ny valiny fitiliana an'izay vary izay. Tsy azo fahetsika ireo vary ireo raha ny fanazavana hatrany. Midika izany fa mbola maro ihany ireo mpivarotra no manao an'izay manjaitra vary efa simba izay ary miverina mivarotra an'izany mba hoaniny ireo vahoaka. Efa namany mamosavy ihany zany, efa namany manome poizina ny vahoaka ihany zany ireo tompon'andraikitra mpivarotra izay manao an'izany asa ratsy izay efa nahazatra hatramin'izay nefa mbola tsy mety miala ihany mandraka teny androany. Madarail indray lohan'ny masinina 470 ihany no mandeha raikitra ny fitedavana vaholana anarenana ny zotra Andalamby. Mandalo fahasahiranana ny orinasa Madarail izay misana ny fitateran-dalamby any amin'ny faritra Varasatsinanana, Antananarivo, Moramanga, Toamasina, Ambatondrazaka, Moraranokroma ary Antsirabe. Efa antitra ireo fotodrafitrasa sy ny fitaovana ireo. Voalaza fa lohan'ny masinina 430 ihany no mandeha amin'izao fotoana izao noho tsy fampiny kojakoja izay fanolo. Maro ireo trano, tany, gara fananan'ny orinasa no simba na hitoeran'olona na ampiasain'olona tsy azony orinasa tombony mifanaraka amin'ny sandan'ny toerana. Nisy ny fionana tamin'ny andro ny alakamisy 3 Jolay lasa teo iny tamin'ny tale generaly Rakotovao Emeric sy ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny solitenan'ny orinasa sinoa CRBC andinihana izay fiarah-miasa azo atao mba hanarenana ireo fotodrafitrasa efa misy ary andinihana ny fanorenana lalamby sy ny fiaran-dalamby moderna manaraka ny teknôlôjia misy ankehitriny. Marina fa any fanjakana malagasy manontolo nipetrabola ao amin'ity orinasa ity amin'izao fotoana izao. Lavanila district-ny Bialanina indray R1 ny kilao lavanila maitso lava ary 2000 ariary kosa ny lavanila maitso fohy. 340 kg no voango ny orinasa iray izay vita fifanarahana tamin'ny AVM na Alliance pour la Vanille Malagasy
tao amin'ny fokontany Ampobrejy commune Amboditsikidy any distriktan Bialana tamin'ny andron'ny alarobia 7 Jolay lasa teo iny. Ny alakamisy 17 Jolay lasa teo iny tantsaha-mpamokatra 20 tao amin'ny fokontany Ambodimadiro commune Antananarivo distriktan Bialana koa no efa nahalafo la vanilla maitso 7.7 kg tamin'ny orinasa miaramiasa amin'ny AVM Matrany. Ny fividianan'ireo mpandraharaha izay nalefa ny AVM ireo ny la vanilla maitso any amin'ny distrika ity. Alain'izy ireo amin'ny vidiny R1,00 ny kilona la vanilla maitso lava ary R2,000 kosa ny la vanilla maitso fohy. Ho an'ny faritra Diana natomboka tamin'ny fividianan'ny AVM la vanilla voaomana mena sy mainty tamin'ireo mpandraharaha izay mpikarakara sy mpanondrana ny fiarah-miasa orinasa roa ny société Lagos d'Or Charles sy Anthony Stéphane no nanatanteraka izany tao ambanja ny alatsinainy 17 Jolay. Midika izany fa misy ihany mpividy la vanilla amin'izao fotoana izao saingy mbola ambany dia ambany ny vidin'izany la vanilla izany arakaraky ny eritreretin'ireo tantsaha izay mpamboly la vanilla izany rehetra izany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny tranga izay niseho teny amin'ny Akamasoa. Nidoboka ponja NCFA ilay raim-pianakaviana izay nahafaty ny zanany vavy 9 taona. Raim-pianakaviana iray no samborin'ny polisy ny 19 Jolay 2024 lasa teo iny teny amin'ny Akamasoa taoriny nahafatesany ny zanany vavy 9 taona izay vokatry ny herisetra izay nataony. Araky ny fanadihadiana izay nataon'ny polisy-pirenena tamin'io zanany io, ity raim-pianakaviana rehefa avy naniraka azy ka tsy voafehiny ny tenany ary nanao izay habibiana izay sy nihilika mivava izay. Araky ny vaovao izay voarevena toerana trany dia nampaniraka an'io zanany vavy io nandeha nividy zavatra ilay raim-pianakaviana ka nanary vola izay fameriny avy any ilay ankizy vavy kely 9 taona io. Ka tezitra manoloana izany ilay raim-pianakaviana ka nidaroka ny zanany. Vokany dia izao maty izao ilay zanany vavy 9 taona ary natolotra ny fampanoavana ny 19 Jolay ny lehilahy izay navandoza ary voatazana eny amin'ny fonjan-tsiafaha mo izy amin'izao ankehitriny izao vokatry n'izay fahafatesany zanany vavy izay. Ny hafatra maiza ihany ny fehin-tena ao anatin'izay hatezerana izay fa io tsy fahafehezan-tena kely ao anatin'ny fotoana fohy io dia mety hiteraka zavatra hafa ary mety hiteraka ny famoizanay ny olon-kafa raha toa ka tsy hainao mifehan'izany tenanao izany. Izao vokatry tsy fahafehezan-tena dia lasa mampididoza ny hafa sy mampididoza ny tenanao ianao ao anatin'ny indray mpimaso. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompo lasy tompo vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tampaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tompo lasy tompo vavy mankasitraka dia mirary soa.